Zay ny makasika an'iny fanosokatra nanomboka androany ihany koa ny fivorian'ny parlemantera avy amin'ny tany miteny frantsay. Anisan'ny teboka dinihana tao anatin'izany moa ny toeran'ny parlemantera manoloana ny fanaraha-maso eo amin'ny asan'ny mpanatanteraka. Raha antsika ny tatim-baovao. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fampanjakana ny demokrasia ny solombavambahoaka. Tsy hampandany lalàna fotsiny no anjara asan'ny solombavambahoaka fa manana didy ihany koa amin'ny fanaraha-maso ny asan'ny fahefana mpanatanteraka, hoy ny nambaran'ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Ny fizarana traikefa momba ny fanaraha-maso ny asan'ny fahefana mpanatanteraka dia tafiditra amin'ny teboka dinihana mandritra amin'ny fivorian'ny parlemantera avy amin'ny firenena mampiasa manontolo na ahapahany teny frantsay. Mandritra ny roa andro misy sujet maromaro izy voalaza teo. Anatin'izany le nilazaiko teo hoe ny solombavambahoaka dia agnisan'ny natao hoe anara-maso, ary raha ohatra ka azo atao dia manome sosokevitra na milaza ny zavatra zay tsy mety ataon'ny mpanatanteraka. Ka eo anatin'izany aty amintsika firenena atsimo aty mbola tsy dia ampiasaina loatra io fitaovana anankiray io, ka zareo zany efa manana traikefa amin'ny fanaovana an'izay dia asina fifanankalozan-kevitra ihany koa amin'ny fomba fampiasana zay zavatra zay, tsy hoe akory hoentina handeha aniratsira bontolo fa ho fanatsarana zavatra indrindrandrindra ihany koa entina manitsy, ary raha ohatra ka azo atao zany manao sosokevitra eo amin'ny fanatanterahany gouvernemanta ny asa, satria na ny solombavambahoaka na ny parlemantera na ny mpanatanteraka dia samy manana adidy mba iverina any amin'ny vahoaka, satria ny vahoaka no tompon'ny fahefana ka tsy maintsy tsy jovony araka izay azo atao ary loha laharina mihitsy ny zavatra rehetra tokony hanatsarana ny fiainam-bahoaka. Ankoatra io dia hojerena mandritra ny dinga ihany koa momba ny toeran'ny tanora amin'ny sehatra politika. Ny alohavan'ny dinga teo amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena ao anatin'ny tany miteny frantsay izay nitotosaina tany Senegal ity fivorian'ny APF izay natanterahana teto Madagasikara ity. Anisan'ny nandray anjara tamin'io fivoriana tampony fahafito ny filohan'ny antenimera tany Dakar io ny filohan'ny antenimieram-pirenena Andriamatoa Jean-Marc Sarakotomamonjy. Tany Dakar zany isan-taona zany dia mivory ny lehiben'ny parlemanta izay miteny frantsay amin'ny maneran-tany. Ka iny zany le hoe 7e conférence des présidents d'assemblée zay zany no nisy tany Dakar. Ka mahafilohan'ny io androm-panjakana io ny tenako zany dia manana didy no andeha any mba mifankafantatra amin'ireo namana rehetra ireo, mifanakalo traikefa, ary indrindrandrindra ihany koa dia mitondra hoe inona ny tokony mba ho tombony araka ny voalazan'ireo teo any Madagasikara mikasika ny le sehatra sahala amin'izao. Ka anisan'ny zavatra nodinihina tao zao tao anatin'ny fandaharam-potoana dia ny mikasika ny hoe inona daholo ny zavatra tena manahirana aty Afrika amin'izao fotoana izao. Dia ao le hoe virusny Ebola, le valanaretin'ny Ebola zay hitantsika fa nahafaty olona andrivony maro. Eo ihany koa ity resaka asa fampirorohoroana izay ataon'ny sasany ity so ihany fa mbola tsy dia misy aty amintsika, fa anisan'ny zavatra tena nolazaiko tany zao ohatra tsy tafiditra tao anatin'ny fandaharam-potoana moa le izy, nefa zany noho ny fitakiantsika dia tafiditra tao anatin'ny fehi-kevitra farany izay noraisina tao dia ny mba hametrahana kosa le fitaovana anankiray izay hoentina manaitra ary misoroka amin'ireny loza voajanahary ireny, ary indrindra mba hahatongavan'ny famonjena haingana dia haingana raha misy tratran'ireny ny firenena, indrindra fa sahala amintsika aty. Hitoetra amin'ny rapitso 20 aprily ny fivorian'ny parlemantera avy amin'ny tany miteny frantsay izay ho totosaina etsy amin'ny Ibis Ankorondrano.